misy kosa ny fifampitondrana izay omeny vondrona ASM lanja manokana omena vahana izany mandritra ny fankalazana ny faha-telopolo taonan'izy ireo. Omendanja tanteraka ny fitaizana ara-pitondran-tena sy ny ara-panahy, io ny fanalahidin'ny fahombiazana ho an'ny koro ASM. Araka ny fantatra nandritra ny valandrisako amin'ny mpanao gazety izay tafiditra indrindra ao anatin'ny fankalazana faha-telopolo taona nisian'ity vondrom-panabeazana ity ary nitototsaina tesy amin'ny ASM Etsekady Vato. Raha vao maheno ny teny hoe korontsika dia tonga dia lasa any amin'ilay fampianarana isan-taranja ny eritseritra. Ny koro ASM na dia koro aza dia manome lanja sy ny fitaizana ara-pitondran-tena sy ara-panahy. Zany hoe fanabeazana feno zany ny atolotry ny koro ASM amin'ireo tanora tika. Fahalalana sy fahendrena. Tsara ny manana fahalalana, fa mbola tsaratsara koa raha miampy fahendrena izany. No amavisin'Andriamatoa Ratriama William filohan'ny vondrom-panabeazana ASM fa napetraky ny vondron'olona ara-pamena ny fitazomana ny ezaka natao ho fampiroboroboana ny kalitao amin'ny fanabeazana. Ny fahaizamanao tratra ny zava-dehibe aloha zany dia ny fitazonana izay le hoe lenta efa tratra izay. Ny zavatra tsapa mantsy nytsika malagasy dia le hoe netsika isan'olona zava-boatrana fa le ompelantanana indraindray no atao atsirambina. Ka mandinitsika izany ohatra tsy dia manana le kolotsaina ny fikojakojana ny ompelantanana. Culture de maintenance zany de la maintenance ohatra tsy dia manana an'izay tsika. Fa matetika ohatra tsika izy hoe manorina dia rehefa avy eo miarava. Isan'ireo zava-baovao entin'ny koro ASM ny fanamafisana ny fahaizan'ireo mpampianatra, ny fikarakarana ny fitsapam-pahaizana isaky ny 2 volana ho an'ny mpianatra izay mifara amin'ny examen blanc, ny fizarana ireo boky mirakitra fanabeazana, ny fampiatsana ny teknôlôjia vaovao. Tanjona napetraka kosa ho an'ny koro ASM ny fianiana ny nosy iray manontolo.